Miankaviana mpanajana ary Andriamatoa Erajon Armakianina filohan'ny filakevim-pitantanan'ny orinasa hanolotra lahateny misaotra indrindra tompoko. Andriamatoa filohan'ny fitezamita ianareo filohan'ny androm-panjakana izay manatrika etona sy ianareo rehetra mpikambana ao anatin'izany androm-panjakana izany, ianareo olo manakaja sivilina miaramila izay manatrika etona, chers partenaires d'Air Madagascar, mesdames et messieurs, tompoko lahy sy tompoko vavy. Voanankalaza ny fahadimampolo taona ny Air Madagascar tamin'ny herintaona. Tsy afenina fa tao anatin'ny fitaitaina, tao anatin'ny adi-tsaina, na dia afaliana foana aza ny tokony ho mariana amin'ny fankalazana tahaka ireny. Ny antony dia tsotra, nandalo fitaom-pahisahiranana ny Air Madagascar. Tsy takona fenina izany, kanefa dia niezaka ny tao amin'ny filakevim-pitantanana mba ametraka programa matipaika mba anarenana ny orinasa. Sarotra ny zavatra niseho teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena na eo amin'ny tsenan'ny fiaramanidina izany, fa ny fana fiaramanidina izay misy eran'izao tontolo izao tsy misy ny fiaramanidina indrindra izay sahaza atsika, tsara ny ampahafantarina an'izany. Sarotra ihany koa ny fifandresen-dahatra na tamin'ny ato anatiny na tamin'ny teo ivelany amin'izay karazana fiaramanidina tokony ho safidina. Be loatra ny adihevitra teo amin'ny hoe Boeing ve, Airbus ve, izay dia milaza fa tsy tokony hipetraka izany adihevitra izany, satria maro ny kompania eran'izao tontolo izao no mampiasa ireo fiaramanidina anankiroa miaraka ireo. Tianay aza ny manamafy fa amin'izao fotoana izao ny 480 ny tsena nytony famokarana fiaramanidina itony dia ny Airbus no mitrandraka azy amin'izao fotoana izao, ary ny ambony izany mazava ho azy 480 no an'ny Boeing. Misy kompania 30 mahery eran'izao tontolo izao izay zatra niaraka tamin'ny Boeing no nanampy Airbus, ary misy kompania mihoatra ny 20 eran'izao tontolo izao efa mampiasa ny Airbus amin'izao fotoana izao, ary tsy mitsahatra ny fanafarana izany fiaramanidina izany. Ary tafiditra ao anatin'izany ny tany tahaka ny Afrique du Sud, satria dia maro Boeing no efa somary mipetrapetraka, fa dia ny Airbus, indrindra ny Airbus 340-300 tahaka izao izay ampiasain-jareo. Betsaka ny fanakianana tao anatin'izany fotoana sarotra izany, betsaka ny famendrifendrona. Tsy namaly izahay, na dia mihevitra ho nanana ny rariny ara dia tsy namaly izahay, satria dia miasa ihany ary miasa vita tahaka izao io bainga voavadika io no vavolombelon'ny mpiasa, ary dia milaza foana izahay fa tsy nifosotra akory no tsy ambolembo avadoko. Koa dia androany dia misy olo tena ny ao amin'ny filakevim-pitantanana ny tena, misy olo tena ihany koa ny mpiara-miasa rehetra ao amin'ny Air Madagascar milaza amintsika rehetra fa tsy mitsanga menatra Air Madagascar manomboka androany, vonona ny fanina ny Air Madagascar, ary miantso anareo rehetra, miantso ny partenaire ny Air Madagascar, mpiara-momby miantoka rehetra, miantso indrindraindrindra anareo mpiasa ato amin'ny Air Madagascar, hibanjina no avela eo ny adiady izay mety nisy fanenjehana maro samihafa, fa everinay
fa io ny fitaovana hoe tsika miasa eo amin'ny ho avy. Tiako ny misaotra manokana eto ny fitondram-panjakana indrindra anao Andriamatoa Filoha zahay nanampy nanosika mihitsy amin'ny anatanterahana izao atao hoe projet izao. Misaotra ny tao amin'ny compagnie Air France izay miasa andro aman'alina mba atateraka ao anatin'ny fotoana fohy ny fahazahoana izao fiaramanidina izao. Misaotra ihany koa ny tao amin'ny compagnie Airbus izay nitsidianay ary dia mbola manolo-tanana eo amin'ny fiaraha-miasa. Misaotra ny mpiara-mianaka rehetra, misaotra ny mpiasa rehetra ato anatin'ny Air Madagascar. Dingana voalohany zao tompoko, fiaramanidina voalohany loasika eo ho avy ny manaraka ary dia inonay fa hitondra fivoarana ho an'ny Air Madagascar izany, hitondra fivoarana ho an'ny firenena izany ary dia ho tanteraka tokoa ny filamatra izay najoro ny Air Madagascar ho amin'ny 50 taona ho avy hoe ho sidina vaovao no henantsika. Saotra tompokolahy, mankasitraka tompokavy.